Fa eo amin'ny pejin'ny finoana kosa indray indrindra mahakasika ilay fiangonana METM izay efa notanterana tamintsika ombenimbeny ny vaovao mikasika izany dia nanamafy hatrany ny asa soa nataon'ny paster Alain Denery Andriana Tenaina ny mponina eny toerana izay nilaza fa misy amin'izy ireo no notambazana vola ny alahady teo mba anakorotana saingy tsy nanaiky izany raha ny fantatra dia nisy ny fitarainana napetraka ireo fokon'olona sy ny mpino any amin'ny birao foibe ny METM. Mitohy hatrany ny olana ety amin'ny zoara famonjena Antomadinika vokatry ny olona na misy eo amin'ny METM foibe na vita be tamin'ny fiangonana ary angadana nanana sy vinahitana ny sekoly fitahina ny pasteur Alain Denery. Raha tsy aivina dia nokasain'ny foibe apetraka ny alahady lasa teo ny pastera vaovao asolo azy eto amin'ny zoara famonjena izay efa nitandrana ny teo anivon'izany fiangonana izany teo aloha. Misy tokoa izany fizarana vola viantsena izany fa sainga za zany tsy zao anatin'izy. Za tsy tenenina fa tsy nandray fa misy ilay izy dia andao izy anampy anay anongana amin'ny pastera dia mena vola 5,000 tsiraray nareo rehefa vita ilay izy. Dia izay moa zany ny tezitra be daholo satria na ny zavatra vita amin'ny pastera tsinjo amin'ny kambody nanangana ny fianarana io sy manantena be da be zany zavatra vita amin'ny pastera teto amin'ny tanàna misy anay dia izay no nahatonga anay nandeha nakany izay nandeha nanohana amin'ny pastera hatramin'ny farany izay toko manohana anazy hatramin'ny farany dia izay moa mivadika ny sera tonga tany fa lasa nanohana amin'ny pastera daholo izay rehetra rehetra. Io fiangonana iadivany zareo io tena fiangonana efa tena hoe molalo be efa kadrodroka be ny tao anatiny satria izay pastera tonga mipetraka eo dia ohatrany hoe ataondry zareo ahongany zareo foana zany dia tamin'ity pastera farany ity zany dia hitany zareo fa tena ohatrany hoe nampandroso be zany nampandroso ny quartier tety aminay nampandroso ny ankizy kely hita hoe sahirana dia rehefa hitany zareo zany fa ohatrany hoe nampandroso be le pastera dia ahongany zareo fa mitady hamatambonina fotsiny zareo. Raha ny fantatra dia misy amin'ireo olona ety an-toerana no nahazo fampiantsoana tany amin'ny polisy ary misy ihany koa no mbola vao antso ho an'ny rahampitso. Raha ny tena marina amin'ilay izy ny vahoaka no niaro amin'ny pastera. Ny zavatra nisy nefa rehefa naratra le olona naterina zareo tao nanao ambiletra tao dia zavatra misy hoe nitsopotsoponina indray le olona nefa raha ny tena manina raha nitory zany le pastera ireo miaramilany dia tokony ny vahoaka niarany toriana satria ny vahoaka nandroaka azy tao. Manoloana ny zava-misy dia nametraka fitarainana ihany koa ny mpino sy ny mponina Antomadinika. Nanao ny fitoriana ity zany ny mponina eto fokon'olona eto amin'ny 3G Angara dia Antomadinika famille dia Antomadinika centre satria zany tena voakorotana tanteraka le fampianarana ny ankizy tony zany zao karazana fitoriana nataon'ny fokon'olona tsirairay nanao sonia dia efa ho alefa any amin'ny manam-pahefana. Voalaza fa mbola iverina ety amin'ny zoara famonjena Antomadinika ireo solontenan'ny birao foibe amin'ny alahady ho avy izao.